tonga nampahafantatra ny tetikasa izay sahaniny avy ao amin'ny GIZ izay misana ny tetikasa fampandrosoana aty amin'ny faritra Tsimandrefana. Noraisiny lehibe ny faritra teto ity tompon'andraikitra ity. Nambarany lehibe ny faritra fa vonona ny faritra hiara-miasa amin'ny zareo raha ilaina izany. Ka tsy ny GIZ ihany fa nasehatra sy fikambanana hafa koa raha hampandroso sy hanova ny fari-piainan'ny mponina. Io page io dia manana tanjona ny tantanana maharitra ny renivohijanahary amin'ny Madagasikara moa zany fa amin'ny faritra telo miasana ny any Diana dia ny ao Amboiny dia ny aty amin'ny faritra Tsimandrefana zany tena ilay faritra andrefana Madagasikara zany no tena isahanao trandrana ao anatiny. Ao anatin'ny programme io dia misy moa mazava ho azy ny fitantanana ny renivohijanahary. Dia zany ny karazany voalohany, karazany faharoa dia fametrahana an'ilay resaka problemana kitay, problemana boîte d'énergie izay ianao moa nefa nanatrika an'ilay atrikasa izay nataontsika tamin'ny vitsivitsy. Ny fahatelo ary eo tena tiako isahana aminao dia resaka fanampiana sy fiara-miasa amin'ny resaka legal zany amin'ny resaka tontolo iainana ary rahana miasa akaiky dia akaiky amin'ny faritra satria ao anatin'io zay miezaka hametraka ny atao hoe schéma régional d'aménagement du terroir. Zay raha eto Madagasikara dia misy du terroir. Eto Madagasikara zany fa misy raiky amby folo no manana anazy fa tsika mbola anisany tsy manana. Izy io efa nezahana napetraka ihany nanomboka tamin'ny 2009 fa 2008 fa noho le fisian'ilay crise politique moa zany dia somary misintona kely ny coopération allemande tsy nafaka niara-miasa tamin'iny fanjakana. Avy eo dia nandray ny avy ao amin'ny Gonomady ny Dr Zavitasondry Marcelin lehibe ny faritra Tsimandrefana izay nilazany ny fandaharanasany ho fampitomboana ny vokatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny zezika Gonomady. Manatanteraka asa sosialy ihany koa avy ao amin'ny Gonomady ireto. Mifanojo ny tia sy ny manana ary mitady tokoka sendravato ny faritra. Izay ka be fahatelo manerana nosy no any finoana adventiste no tanteraina eto Toliara. Tamin'ny herinandro lasa teo, fikambanam-behivavy avy amin'ny faritany Fianarantsoa Toliara no mpandray anjara amin'ity izay ka be fahatelo ity. Lohahevitra amin'izany dia ny mahery fo ny hatrany. Be dia be ireo zava-tsarotra izay atrehan'ny vehivavy eo amin'ny fiainany. Mila herim-po zany. Ka amin'ny alalan'ny fanofanana maro samihafa izay tanterahana eto amin'ity toerana ity zany manomboka androany ka hatramin'ny alahady fodiana dia manofana ny vehivavy amin'ny lafiny fitantanana ny vola, amin'ny lafiny ara-pahasalamana, amin'ny lafiny fitaizana, indrindra amin'ny lafiny ara-panahy mba hanana zany hoe herim-po hatrany atrehana amin'ny fiainana zany, indrindra ireo fiekana maro be izay miandry ny vehivavy amin'ny maha-renim-pianakaviana azy zany. Vehivavy tsy mora kivy fa rehefa miala avy eto na inona zavatra atrehanao amin'ny fiainana dia manohy hatrany ny dia, tsy miala, mahery fo hatrany. Nandritra ny lanonam-panokafana no nambarany lehibe ny faritra fa ambom-pihaonana ny vehivavy aty amin'ny tapany atsimo Toliara ka engany hitondra soa sy fanambinana ho an'ny tanàna izao fahazavana entinareo ny fikambanam-behivavy izao. Tonga nanatrika izany moa ny vadin'ny ministeran'ny tany sy ny fitsaram-pahefana notronony ireo olo manan-kaja maro aty Toliara. Noraisiny lehibe ny faritra teto amin'ny toeram-piasana ireo avy amin'ny FFKM izay nahitany ny solotenany antoko misy eto Madagasikara. Fiarabanany lehibe ny faritra vaovao fampafantarana ireo hetsika efa vitan'izy ireo fanamafisana ny fiara-miasa. Io raha atao bangotokana ny fihaonana tao. Fisaorana kosa no navalin'ny Dr Zavitasondry Marcelin ireto ray aman-dreny ary mirary azy ireo hahavita ny andraikitry nankinina amin'izy ireo sy ny mba hitohizany fiara-miasa ka hoentina hampandrosoana ity faritra Tsimandrefana ity.